isika ary makasitraka azy no ty andro androany ity andro ray lehibe etsika manompo an'Andriamanitra sy mame voninahitra an'Andriamanitra dia arabaina ianareo tompoko arabaina takisany akio ianareo izay any atokantrano any ka manaraka ny fiteom-pivavahana amin'ny alalan'ny Facebook na amin'ny alalan'ny YouTube amin'ny anaran'i Jesosy ahita ny herin'Andriamanitra avokoa ane isika rehetra amin'izao fotoana izao ho tanteraka amin'izay manao amen mafy be ary mbola misy amen to mafy noho izany ataoviany arantsika tehaka Alleluia ny voninahitra ho an'Andriamanitra andeontsika hivavaka ametraka avy hatrany ny fitoam-pivavahana izay ataontsika eto mba hoe ho atana Tompo Andriamanitra tsy to rainy mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy ndreto izahay miaraka manompanao Andriamanitra velona amin'ny androandroany ity ka ho fahasoavana ho anay izao fitoam-pivavahana iaranay manao izao Andriamanitra ahita ny herinao sy ny tananao mahery izahay androany ombanay ianao ary ampiasanay ianao sotra Tompo afafako ndrany Jesosy hoe ho amina rehetra ho fiarovana ho ana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana vavaka halleluia amen hitsaka antsika andray ny mpitarika fidiarana hira anankitelo izao no etsika manohy anty fotoam-pivavahana androany ity halleluia faly miaraba antsika rehetrarehetra ihany indray totosaoma tsara eto amin'ity toerana ity hiara hiderintsika hiara hanandratra hiara mime voninahitra an'Andriamanitra arabaina ary ilana ny soavana ny tompo ane ny ombo antsika ny dera ny haja ny voninahitra dia averina any amin'i Jesosy fa ny fiadanana kosa dia omena antsika tsiraray avy tsy ho adinona ihany koa miaraba antsika zay manaraka mivantana amin'izao fotoana izao Andriamanitra manakarepahasoavana ane omba antsika tsiraray avy any dia asainainao amin'ny anaran'i Jesosy aharitra hatramin'ny farany amin'izao fiarahantsika izao amen efa napetraka antsika teo am-pelatanan'Andriamanitra ny fotoana ray manontolo ary efa nitantana antsika ihany koa Andriamanitra tamin'iny 12 volana izay nylalaovantsika iny dia andao ihany koa mbola apetraka antsika eo am-pelatanan'Andriamanitra indray izao herinandro farany andiniana antsika n'izao taona izao amen tadidio fa ny zavatra apetraka eo am-pelatanan'Andriamanitra ihany no misy fiarovana misy fanambinana misy fiadanana ka tsy diso anjara mihitsy tsika androany raha ametraka n'izany fotoana izany eo am-pelatanan'Andriamanitra satria eo aminy ihany no azo antoka mety ho diso fanantenana ihany ianao raha etehatra olona raha etehatra ny fahalalanao na etehatra ny kajikajy amin'ny maha-olombelona anao fa ny tsy mahadiso fanantenana dia ao amin'ny Tompo sa tsy izany dia andao arintsika arahantsika amin'ny hiry izany hanomezantsika voninahitra azy Jesosy mino anao antananao eo ihany mahatsaranay sy mahasoanao andao arintsika Tompoko
leanao nautsiky natomany hatoky anao iainao amin'ny lalanao reteny fikasanao turianao andao sika rehetra iaraikoaka eo sesomiraka asalato mafoany jesosy milanao androany anomanutu nua nyatumide lumaku sinyatumiraku sesomiraka Halleluja. Tsara loatra zao Jesosy tompontsika eto amin'ity toeran'ity zao. Dia andaontsika mbola iravoravo eo anatrehan'i Jesosy ihany anditsika hitsinjaka eo anatrehantsika satria mahagaga loatra le fisafidianan'Andriamanitra antsika. Zasy ianao le taranaka voafity. Ahoary. Itu dulu
akaikinao a dia ampaheresy izy fa izy izay mihitsy tsika taranaka voafidy eo anatrehan'Andriamanitra. Akaikinao dia ampaheresy izy fa zany tsy ao mitombo e. Samy makatoerana tompoko dia soratsika tompo izay fotoana natokantsika niaraka niteran'ny tompo na mivoninahitra azy izay amin'izao fotoana izao tsika dia roso andre ny tenin'Andriamanitra mino isika fa manakambara amintsika ny tompo androany ary izao teny entina ho antsika izao dia anomana ny fiainantsika ho amin'ny
fandresena mezinezina atoato. Tavamaina mafy be. Alleloia. Ka dia omety sy atoerana viatrany rehefa mpitarika fidiarana fa isika kosa dia amaky baiboly ao amin'ny bokiny Nomery novakiana amin'ny anaran'i Jesosy toko 7:20 dia ny 9:20. Toy izao no voasoratra ao. Andriamanitra tsy mba olona ka andaingy, na zanak'olombelona ka nenina, moa efa nilaza va izy ka tsy efainy, na efa niteny va izy ka tsy hotoviny. Lioka toko 2:7-30. Lioka toko 2:7-30. Fa tsy isy tsy ho tanteraka ny teny rehetra ataon'Andriamanitra. Avy amin'ny alalan'ireo teny soratra masina ny arahantsika nanaraka ny famakiana azy, avy amin'ny alalan'ireo no aka fampahirezantsika amin'ity androandroany ity. Fampahireza izay inoko fa amagin'Andriamanitra anao ka anovan'Andriamanitra ny fiainanao rehetra ho amin'ny fiainana tsara indrindra. Rehefa nanao amainina ihany ianao dia ataovy mafy be. Arahantsika tehaka ihany koa. Alleloia. Riavana malala manarika an'izao fotoam-pivavahana izao. Marina be mihitsy ireo teny soratra masina no vakiantsika ireo. Marina be mihitsy ny voalazana fa tsy misy teny nataon'Andriamanitra izany ka hoe tsy ho tanteraka. Tsy misy an'izany mihitsy. Ohatra iray ty ambarako aminareo ity, ny tantaran'i Zakaria sy Elisabeta, ilay ray aman-drenin'ny Jaona mpanao batisa. Filaza amin'ny baiboly, olona tena nanompo an'Andriamanitra tamin'ny fony rehetra izy mivady ireo. Olona samy marina teo mason'Andriamanitra ihany koa izy mivady ireo. Ambonin'izany hoy ny baiboly manao hoe olona tena nitondra tena sy nanatsiny teo anatrehan'Andriamanitra izy mivady. Antoke vakiantsika ny voalaza ny amin'izany araka ny hita ato amin'ny Lioka toko 1 dia ny 9:5 sy ny 9. Vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy le teny. Lioka toko 1 9:5 sy 9. Io voasoratra amin'ny écran io le izy. Tamin'ny andron'ny Herôda mpanjakany Jodia, nisy mpisorona anankiray atao hoe Zakaria, isany tokony abie, ary ny vadiny dia avy tamin'ny taranaka arona Elisabeta no anarany. Ary samy marina teo anatrehan'Andriamanitra izy mivady, sady nitondra tena tsy nanan-tsiny araka ny didy sy ny fitsipika rehetra nomeny tompo. Riavana malala ry fiangonana manarika ity fotoam-pivavahana ity. Mba fantatrao moa fa takian'Andriamanitra isika fiangonana kristianina mba hanana fiainana tahaka izany mihitsy mandritra ny fahavelomantsika eto ambony ty tany ity, mandritra ny fivanianantsika eto ambony ty tany ity. Tian'Andriamanitra tsy raray avy isam-batan'olona amintsika, na isika izay efa ela be mivavaka tato, na ianareo izay vao androany voatoka tato, na voatato ato na tokavanareo mba anompan'Andriamanitra ato amin'ity asan'Andriamanitra ity. Takian'Andriamanitra isika rehetra tompoko mba hanana fiainana tahaka izay niainany Zakaria sy Elisabeta, voasoratra ny tenin'Andriamanitra teo. Zao mantsy ny tanjon'Andriamanitra any amin'izany.
voalohany efa nanomana ny lanitra ho fonenantsika mandrakizay ny tompo Andriamanitra tsy tovo. Amen. Raha ny sitrapon'Andriamanitra dia ny olona rehetra no tian'Andriamanitra ampidirina ao amin'ny lanitra misy fiainana mandrakizay io. Zay no antony natoka amin'ny Baiboly Jaona 4:1-5 nilaza manao hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanalahy tokana mba tsy very zay rehetra mino azy fanafiana mandrakizay. Kanefa raha ohatra ka avy any an-danitra Andriamanitra mijery atsika, mamatotra fiainatsika, dia raha sanatrika olona tsy marina isika, olona tsy mahitsy isika. Raha miresaka fiainam-panahy dia tena hoe valavala fiainam-panahintsika. Tsy amin'ilay tian'Andriamanitra iainantsika fiainam-panahintsika. Ny fitondran-tena ratsy isan'andro dia hitan'Andriamanitra hoe manatsiny eo anatreny isika. Na dia ao am-pon'Andriamanitra azy ny hanome antsika ny lanitra ho fonenana mandrakizay dia tsy afaka ny tonga tsy ho tonga any mihitsy isika. Tsy ken'Andriamanitra mihitsy ny ampiditra olona manana fiainana tsy marina, tsy mahitsy na manatsiny eo anatr'Andriamanitra ho amin'izany toerana izany. Ary zay no antony mahatonga an'Andriamanitra androany mampity ny mpanompo ny hoe ny zavatra lehibe indrindra taken'Andriamanitra amintsika dia ny mba hahatonga antsika fiangonana kristianina hanana fiainana tahaka ny ainany Zakaria sy Elizabeta, manompo an'Andriamanitra amin'ny fontsika manontolo, samy marina eo anatr'Andriamanitra isika ary mitondra tena ho tsy manatsiny eo anatr'Andriamanitra. Ny tanjon'Andriamanitra faharoa ihany koa dia izao: mba ho vavolombelon'ny fisian'Andriamanitra isika eto ambody tany ity, vavolombelon'ny heriny, vavolombelon'ny fanasitranana, vavolombelon'ny fagagana, vavolombelon'ny fitahina, vavolombelon'ny fanambinana. Zany rehetrarehetra zany tian'Andriamanitra songadina eo fiainantsika fiangonana kristianina mandritra fahavelomana eto ambony tany. Kanefa izao, raha olona tsy marina ianao, olona tsy mahitsy, olona tsy mba manana fitondran-tena tsara, na hoe olona manatsiny eo mason'Andriamanitra ianao, ahoana moa tompoko no ahafan'Andriamanitra maneo an'izany karazana fahasoavana zany eo amin'ny fiainanao? Ohatra le nambarako teo hoe ho tahina ianao, na hoe ho ambinina ianao, na hoe ho sitranina ianao, na hoe anehoana fagagana ianao, na hoe anehoan'Andriamanitra fahasoavana amin'ny karazana. Noho izany indrindra ry havana dia miantso antsika Andriamanitra amin'ity andro androany ity, tena miantso antsika arabaky teny hoe aoka hanana fiainana tahaka fiainan'ny Zakaria sy Elizabeta isika. Dia hono ny ataka ny devoly Orianina, aiza koa misy olona masina tahaka an'Andriamanitra izany? Orianina, aiza koa ny misy olona tanteraka tahaka an'Andriamanitra ray izany? Ry havanao, dikan'izany teny izany dia milaza hoe tsy marina izay lazain'ny Baiboly, tsy marina ilay tsindrim-panahy nomena an'i Petera, na tsy marina ny teny nataon'i Jesosy. Kanefa tsisy tenin'Andriamanitra tsy marina izany. Matoa Andriamanitra naneraka Petera hoe lazao zao teny izao hoe aoko masina ianareo tahaka ny famasinan'ny rainareo izay ny an-danitra, dia possible amin'ny maha-fiangonana kristianantsika afaka nitoetra ho masina mandritra fivanianantsika ety ambony tany isika. Matoa Jesosy ny teny hoe aoko tanteraka ianareo, satria possible afaka no tanteraka tahaka an'Andriamanitra ray mihitsy isika. Koa amin'ity androandroany ity dia manapa-hevitra tsiraray avy amboary ny faloranao ny fiainanao ho an'Andriamanitra. Meteza mihitsy anao anatanjona hoe Andriamanitra, satria izay ny takenao amiko dia nity aho manoloteny, manolotra ny fiainako, manolotra momba rehetra mba ho masina tahaka anao Andriamanitra, mba ho tanteraka tahaka anao Andriamanitra. Raha vonona iroso amin'izany ianao dia vonin'Andriamanitra anamarina izany eo amin'ny fiainanao. Fa ny olona tahaka izany ihany mantsy no azo antoka
fa ho tonga ao an-danitra any amin'ilay fiainana mandrakizay rahatrizay ka tapitra ny fivanianana eto ambony tany. Ary ny olona tahak'izany ihany koa no azo antoka fa dia ahita ny herin'Andriamanitra miasa manasitrana, mamonjy, mitay, manambona, mitondra fahasoavana amin'ny karazany mandritra fivanianantsika ety ambony tany. Amen. Tsy dia resaka lavabe ny amin'izany moa fa tena tiako resahana dia andao hiverantsika tantaran'ny izy mivady dia Zakarisy Elizabeta. Izy mivady ireo anisan'ny olona tena nino an'Andriamanitra ary nino ny tenin'Andriamanitra ho tsy maintsy tanteraka. Zay zany izy mivady ireo. Ary anisan'ireo teny tena ninony rehefa minanina nampitondrain'Andriamanitra ny Jeremia. Ilay Jeremia 7:7. Tena ninony izy mivady io teny io. Zao mantsy ny teny nataon'Andriamanitra tamin'izany. Hoy izy, antsoy aho dia ho valiko ianao. Andriamanitra mihitsy zany nampitondra faminaniana hoe raha miantso ahy ianareo olombelona dia ho valiko ianareo olombelona. Dia zao ny toy le teny, ka ampisehoako zavatra lehibe sy sarim-patarina zay tsy fantatrao. Rehefa mamaly anareo aho i Andriamanitra araka ilay faminaniana nampitondraina Jeremia dia zavatra lehibe tena sarim-patarina tsy azonao fakafakaina, tsy azonao démontrena. Zany no valiny antsonareo rehefa miantso ahy ianareo. Ka i Zakaria mivady tena babo zany mihitsy ny fony hoe tsy misy teny nataon'Andriamanitra tsy ho tanteraka izany. Tena tsy misy an'izany. Ary ty resaka hoe antsoy aho dia voaliko ianao, tena inonay mivady fa tena marina be io teny io. Resy lahatra ny amin'io teny io zahay. Dia inona ho ny pratika nataon'izy vady tamin'izany? Rehefa nandeha ny fotoana tsy nety nitoejazy Elizabeta, tsy nety nahazo taranaka, nefa efa dilatra ihany ny taonany tokony ananany taranaka. Dia hoy izy mivady hoe tena ohatrany tsy normalina zany efa herintaona zao, 2 taona fanambadiantsika, 3 taona tsy mbola nahazo taranaka tsika. Andao tsika hivavaka, hitondra an'izao faniritsika zao eo ny atren'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka. Ahoana hono sery? Ianao ve tena mino ny teny nataon'Andriamanitra hoe antsoy dia valiko ianao? Ohatray, tena mino an'izany resy lahatra ny amin'izany andao ry araka hivavaka sika hiantso an'Andriamanitra hoe ome taranaka izahay, fa mila an'izany izahay. Dia nivavaka ry zareo, lasa ny andro ray, lasa ny herinandro ray, lasa ny taona ray, lasa ny taona 2, taona 3, taona 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 maherin'izany tsy tonga ilay nandrasana. Zay ny zavatra nitranga, tsy tonga ilay nandrasana. Fa zao ny zavatra anankiray nampahery, tsy kivy mihitsy izy mivady, ary tsy mbola niala tao am-pony mihitsy ny finoana an'Andriamanitra, tsy niala tao am-pony ny finoana an'Andriamanitra, ny finoana ten'Andriamanitra hoe antsoy aho dia valiko ianao. Tsy nandalovana firoroana saina zany mihitsy izy mivady. Ry havanao, androany amin'ny mampanompon'Andriamanitra dia mampahery anareo isika mino fa marina daholo ny teny rehetra voasoratra ato anatyity baiboly ity. Ary mino fa tsisy tenin'Andriamanitra tsy ho tanteraka izany ry havanao. Halleloia! Ny fotoana anatanteran'Andriamanitra le teny, ny mety hoe misy to dia tanteraka amin'iny andro iny, mety hoe afaka herinandro na hoe afaka herintaona, fa raha ny tena marina tsisy tenin'Andriamanitra tsy ho tanteraka izany. Mino an'izany sika rehetra tonga manalika an'ity fotoam-pivavahana ity. Halleloia! Ary aoka hiandry fahatantarany foana isika fa Andriamanitra tsy olombelona kandainga na zanak'olombelona kaneniny.
ahoana ilay voasoratra moa efa laza va izy ka tsy ho efainy na efa nyteny va izy ka tsy hotoviny dia toizan'izy mivady foana mivavaka dia tateoriana antitra ihany zareo fa tsy tanteraka ilay zavatra nangatahany ilay zavatra nandrasany dia nifampahery teo izay mivady hoe tsika na dia zany ary dia misaotra ny tombo foana eny misaotra n'Andriamanitra foana tsika roa fa dia angamba tsy natao azy taranaka tokoa ve tsika misaotra n'Andriamanitra foana tsika e zay zany resaka ny fanaovan'izy mivady dia ndray mandeha azy nanao asa fisoronana Zakaria satria araka voalasan'ny baiboly mpisorona ny andraikitra ny tazominy tamin'izany andro izany dia hoy ny baiboly raha mbola teo am-panaovana asa fisoronana indrindra Zakaria dia tonga ilay anjely niseho taminy tonga ilay anjely nilaza vaovao mahafaly taminy tsy nampozin'ny Zakaria mihitsy le izy ianonga ny tenin'ilay anjely liko toko voalohany andiny faraka ambin'ny folo ary nisy anjelin'ny tompo niseho taminy teo ankavanan'ny altara fandoroana didi-kazomanitra andiny faharoa ambin'ny folo ary no nahita Zakaria dia tiatra loatra izy ka raiky tahotra andiny fahatelo ambin'ny folo lay vaovao mahafaly ity fa ho lay anjely taminy asa matahotra Zakaria fa efa nohainona mifankatahinao ka Elisabeta vadinao tia hiteraka zazalaminao ary Jaona no ataonao anarany tena mampahery be ny mieritreritra an'izany hoe taona maro ateoriny no hamarin'Andriamanitra ny teniny hoe antsoy aho dia ho valiko ianao ka ampisehoko saritra lehibe sary-patarina izay tsy fantatrao taona maro ateoriny aza matahotra anao ry Zakaria lay vavaka nataonareo vady lay demandy fangatanareo taranaka hatrany am-bolony efa henon'Andriamanitra fa efa nanomana taona fotoan'Andriamanitra anatanterana an'ilay fangatanareo ka ankehitriny ry Zakaria tonga ny fotoanan'Andriamanitra Elisabeta vadinao dia teraka zazalahy aminao ary ny anaran'izany zazalahy ateraka ny vadinao zany dia Jaona ry havanao mampahery be ny mieritreritra zany ary zany mahatonga mampahery anareo hoe minoa ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra aza mba mirorosaina aza mba misalasala fa io tenin'Andriamanitra io zay voasoratra ao anatin'ity baiboly ity tsy maintsy tanteran'Andriamanitra sy hamarin'Andriamanitra izany amintsika rehetra zany zao efa nisy tamintsika zao ny vavaka tamin'ity taona ity tamin'ny taona lasa asa mety aloha azy zany nisy zavatra nirinao tamin'Andriamanitra nangatanareo tamin'Andriamanitra mandraka ankehitriny tsy mbola tanteraka minoa ianareo fa ianareo dia ataon'Andriamanitra tahaka ny Zakaria sy Elisabeta amin'ny anaran'i Jesosy ho tanteran'Andriamanitra atoato ny nangatanao ny nirinao ho tanteraka amin'izay mino ho tanteraka amin'izay manao amen mafy be Jesosy tia anay momba anay mandrakizay sady zany ve alleluia amen ka amafiziko zany ny fanentanana avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra ho antsika rehetra manomboka ny roany tao amina daholo isika mpino kristianina rehetra toka eto mba ino ary tsy rorosaina mihitsy manoloana ny teny rehetra voasoratra ato anatyity baiboly ity fa raha mino isika dia hita sy atsapa ny fahatanteran'izany teny izany ka hoy aho hoe zay ataon'Andriamanitra tamin'ny Zakaria sy Elisabeta dia ho ataon'Andriamanitra aminao aminareo rehetra tonga manarika ity fotoana ity amen amen ny voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery any ohatra raha hafa ihany koa ity tantaraiko ity dia ny tantaran'i Petera sy ireo ekipany nanarato tamin'izany fotoana izany kanefa tsy nahazo na inona inona liko toko 5 no misy an'izay tantara izay ndray andro tokoa dia
nanarato Petera sy ireo ekipany fa tsy nahazo na inona ry zareo. Dia rehefa maraina ny andro tapa-kevitra ny andeha ody Tanapoly. Kanjo nandalo teo amin'ilay toerana amoron-dranomasina nanaovan'ny zareo asa fanaratona Jesosy niaraka tavoaka be dehibe. Dia ity ihany koa tantara dia zao ny resaka ny fanaovan'i Jesosy tamin'ny Petera. Ianao zakivikivy, ianao zaketraketraka. Marina fa tsy naomby ianao sy ireo ekipanao tamin'ity androandroany ity. Fa inty aho, mijoro eto anatrehanao, miteny aminao, ekeo ny teniko, arao ny teniko, fa raha ekenao, raha rahanao, ary indrindra raha inonao fa marina dia aomby be mihoatra noho izay naomby azanao hatramin'izay ianao. Inona hoe? Naliana be azy zany teninao zany. Lazao, inona hoe? Dia hoy Jesosy, Petera, lazao ny ekipanao rehetra ihany koa, makanesanareo any amin'ny landalina, mirosoa, dia atsipazo any ny aratonareo. Amin'ity rano tsy naomby azanareo ity ihany ianareo no mandeha fa tsy mandeha lavitra. Mirosoa amin'ny landalina, dia atsipazo ny aratonareo, fa azo trondro be dehibe mihitsy ianareo. Dia raha vao nandrea zany Petera, dia izay moa maha-olombelona ny olombelona, manana ny sainy, manana ny heviny, manana izay heveriny fa mety. Dia hoy Petera, azafady tompoko, tena mpanarato nge zahay efa zadra raha nge zahay ary efa nkely iaina mihitsy nandrisy ny alina fa tsy nahazo na inona zay zany ny anjara anay, tsy namokatra izahay. Dia tonga saina Petera, eniny tato anatiny, eniny tao amin'ny fanahany hoe tia miresaka aminao tia ka lay voalaza fa tompo sy mpamonjy, lay voalaza fa lay Mesia, lay Kristy eniny tato anatiny. Ary Petera resy lahatra fa tsy misy teny nataon'Andriamanitra tsy ho tanteraka, tsy misy an'izany. Fa zay voalaza dia tsy maintsy hamarin'Andriamanitra, tsy maintsy tanteran'Andriamanitra. Ary zay natonga Petera avy hatrany dia zao ny teniny, tompoko, kanefa noho ny teninao dia alatsaka any ny arato. Noho ny teninao, fa raha ny hevitra okizay fa aloha hiala sasatra any tokantranonay zahay, fa noho ny teninao dia alatsaka any ny arato. Satria hoy aho hoe eniny tao amin'ny fanahany tao, fa lay tompo, lay mpamonjy, lay Mesia, lay Kristy ity miresaka aminy ary mampirisika azy mba hiverina anarato any amin'ny landalina. Ka rehefa nataon'ny Petera zany dia gaga sy talanjona izy sy ireo ekipany rehetra fa nahazo trondro be dehibe. Ary lay lakana anankiroa azy zay nampiasan'izy ireo rehefa ny fianoana dia feno ziny, ary rehefa saika niletika mihitsy noho ny abetsan'ny trondro azon'izy ireo. Halleloja. Riavanao, zany tantara anankiroa zany dia entin'Andriamanitra andresena lahatra antsika fiangonana tonga eto sy anareo manaraka zao fandara zao amin'ny alalan'ny Facebook na amin'ny alalan'ny YouTube hoe zay teny rehetra nambaran'Andriamanitra ao anatin'ity Baiboly ity, zay teny rehetra nasain'Andriamanitra neto mpanompon'Andriamanitra ka nambara taminareo dia marina daholo reny teny reny, ary tsisy amin'ireny teny reny tsy ho tanteraka izany. Amen. Amen. No zany dia mbola mafisiko hoe aza mirorosaina mihitsy isika amin'ny maha-fiangonana kristianantsika. Devoly mety ampirorosaina, devoly mety hanelingelinanao, fa mety eza hijoro, mety eza hitoetra tsara hoe kristianina, efa nandray Jesosy aho, manana Jesosy aho, mino ny tenin'Andriamanitra, mino izay voalaza amin'ny Baiboly aho, fa tsy maintsy tanteraka amiko ny teny rehetra voasoratra ao anatin'ny Baiboly io. Tsy amana mafy be zany. Halleloja. Ho aho manokana izao anisan'ireo teny tena inoko ary azonoko hatramin'ny farany dia ilay teny nataon'i Jesosy
ao amatitiko 20 andifa 20. Tena inoko ary azonko hatramin'ny farany io teny io. Ahoana Jesosy? Hoy izy, zay fehezina ety ambony tany dia fehezina ny an-danitra. Ary na inona vana ety ambony tany dia ho vahana any an-danitra. Amiko ia, io teny nambaran'i Jesosy io dia izao. Dikan'izany ny tsodrano efa nataoko ho anareo tamin'ny fiandohan'ny taona, ireo teny efa navotsotro ho anareo zay amin'ny karazany amiko zany tena inoko ary azoniko fa raisin'Andriamanitra toy ny teniny ka tsy maintsy amarininy ary tsy maintsy tanterahany ihany koa. Halleloia! Zay nge tika le teny, na inona ho Jesosy, fehezinareo mpanompoka any ambony tany dia fehezina ety an-danitra. Na inona ho Jesosy, vahanareo ety ambony tany dia vahana any an-danitra. Akoatran'izay teny zay tena mampieritreritra ary tena mahatogasiana hoe Jesosy eo. Zany tokoa zany ny fiara-miasantsika. Zany tokoa ve zany ny andraikitra nakininao aminay mpanompon'Andriamanitra. Hoy izy atao boky Jaona, na elokiza no avelanareo dia voavely zany any an-danitra. Fa na elokiza no tsy avelanareo dia tsy voavely zany any an-danitra. Tena fahefanam-bonsy goavana ange zany nomeny Jesosy anay mpanompon'Andriamanitra zay mpiara-miasa aminy. Raha misy zany aminareo rahalahy na anabavy ka nanota dia hoy zao hoe mahireza rahalahy, mahireza anabavy rehefa efa mivavaka ihany anao zao, efa mifonona tamin'Andriamanitra, zao nambarako aminao, voavela ny elokaovo. Toka avy hatrany ny any an-danitra dia manamarina zay, voavela tokoa ny elokaovo. Fa raha misy kosa aminareo rahalahy na anabavy ka hoe ny asa ny zavatra tsy netaonao dia hoy ny mpanompon'Andriamanitra hoe tena tsy voavela amin'izany ianao ranabavy ry rahalahy, dia manamarina zay ny any an-danitra. Dia mety tafitoana sy tetra anao raha tsinonako vakanao ny Andriamanitra mamela heloka, ialako ty fiangonana ty za findraria ka ny findrany ary ianao. Rehefa tsy namela anao mpanompon'Andriamanitra dia anaraka anao io foana tsy famelana. Sanatria kory anao zany aminareo afa ho azavaiko aminareo fotsiny ny zavatra inoko sy azonko hatramin'ny farany amin'izao mampanompon'Andriamanitra zao. Manamafy an'izany ny voalazan'ny Isaia mpaminany zay mbola inoko ary tena azonoko ny famarinan'le teny. Isaia 4:7-20. Ahoana ho faminaniana nampitondraina ny Isaia? Hoy izy, fa mahatoa ny tenin'ny mpanompoko avo. Zany hoe ny mpanompon'Andriamanitra zany rehefa miteny dia toavin'Andriamanitra le teny, fa mahatoa ny tenin'ny mpanompoko ao ary matateraka saina atolotry ny irako. Rehefa misy hevitra, misy saina zany avy any ambony omen'Andriamanitra ny mpanompony ka ambarana eo amin'ny fomba ofisialy lazanay mpabiamaso dia tanteran'Andriamanitra iny saina, iny hevitra zay omen'Andriamanitra anay mpanompon'Andriamanitra ireny. Halleloia! Riavano aveloko indray sady amafisiko anisan'ireo tenin'Andriamanitra tena inoko ary azonoko fa tsy maintsy tanteraka ny voalazan'i Jesosy. Matteo 20:20 sy ny voalazan'i Isaia mpaminany, Isaia 4:7-20. Dia hoy aho hoe mino an'izany rehetra zany ho marina ve ianao? Manaika zany teny ambarako zany ho teny tena tsy maintsy tanteraka ve ianao? Raha izao hoy ao tena mino aho satria matoky ny tenin'Andriamanitra, matoky ny teny nataon'i Jesosy. Fa ianareo kosa hatraiza ny finoanareo an'izany tenin'Andriamanitra ambarako zany? Hatraiza ny finoanareo
ny teny izay efa nataon'Andriamanitra ao anatin'ity baiboly ity. Andao hivavaka isika, tena hivavaka. Hisaotra an'Andriamanitra, tena hisaotra. Hoe tompo, misaotra anao aho, miditra eto anatrianao aho, fa manaiky ihany koa manomboka androany fa marina ny teny nataonao voasoratra anatin'ny baiboly, ary tsy ho tanteraka izany teny voasoratra izany Andriamanitra. Aoka hisaotra an'Andriamanitra ny amin'izay ianao. Faharoa, manaovanao fifonana manokana raha nisan'ireo olon'Andriamanitra kanefa tao anatin'izay volana maromaro nataona maromaro izay dia tsy nitsatra ny rorosaina foana ianao, tsy nitsatra ny salasala foana ianao, tsy tena manana antoka anao hoe marina be ny voalasan-ten'Andriamanitra ary tanteraka. Amy ohatra izany no antony natokanao tsy mba nasana no hampafoloka reny, satria ohatra mirorosaina zany ianao, misalasala zany ianao hoe marina ve io voalaza boky Malaky toko 7:10 io? Tena marina ve io? Tena ho tanteraka ve io? Raha ohatra ka nanana fiainana tahaka izany ianao amin'ny androandroany ity dia mibeba. Ohatra anankiray akaiko mantsy nambarako izay, manao fa fifonana. Tsy mety amin'Andriamanitra no mahita olon'Andriamanitra tahaka antsika izao. Olona tena tiany nanomana ny fiainana mandrakizay, nanomana ireo zavatsoa lanitra mandritra fahavelomana ety ambony tany, kanefa dia mirorosaina, misalasala ny amin'ny teny voasoratra anaty baiboly ity. Ny mety amintsika manao fifonana, manao fibebahana. Zao mantsy anao zavatra lehibe Andriamanitra atoato. Tsy tiany handalo fotsiny ty taona ity, faraka le fomba fiteniko matetika dia metraka souvenir tsara ho anao izy. Halleluja. Tsodrany izay nataoko tafiandohan'ny taona zay tsy mbola voarainao, tsy mbola tanteraka taminao, efa pare Andriamanitra anatanteraka zany atoato. Ireo teny marobe efa navotsotro nambarako taminareo tamin'ny pasahiny, tamin'ny finoana, efa pare Andriamanitra anamarina zany atoato. Ohatra taovy mafy ny tehaka, ohatra tian'Andriamanitra marina ny taona omba hampandresena ianao, tanteraka izay manao amena mafy be. Ohatra izy famatsiana spesialy ataon'Andriamanitra ho anao amin'ny lafiny ara-bola na amin'ny lafiny ara-pitaovana, dia mifonasy mibeba ianao raha ohatra ka misalasala be. Ohatra zao hoe ahoana tokoa ny ahitako fandresena vetivety ao hatramin'ny faran'ny taona. Zaho ary ty mbola tena ao anatin'ny olana sy ady zavatra sarotra tena mangotrakotraka. Ahoana no ahitako fa azahoako famatsim-bola? Androso be ve le vatra ho ataoko atoato? Ho lafo ve ilay trano izay amito ka azahoako ampam-bola betsaka? Asa miankina amin'ny zavatra araka ny nofo tahaka izany ianao, asa miantehitra amin'izany ianao, fa raha izany ny eteranao sao sanatria ka andamoko eo ataonao io. Fa raha etehitra amin'Andriamanitra ianao, izy tsy mba manadisy fanantenana, tsy mba manadisy fanantenana, fa izy dia Andriamanitra marina amin'ny teniny, matoky amin'ny teniny, ary izay ambaram-panompon'Andriamanitra izao dia azonao hamarinina. Dia izay matoka amin'ny teny hoe andao anaovantsika fifonana ny firoroana saina na misalasalana. Dia aorian'izay 20 izay mpanao sakana ailio fa tsy maintsy resy io. Amen. Andao atsika rehetra hiaraka andohalika hivavaka eo anatrehan'Andriamanitra arak'izay nambarako izay. Samy mivavaka izy, samy mivavaka izy. Raha mety aminareo dia sokafy mihitsy mivava, dia mitenena mamoaka feo, ary asandrato avy dia avo, ambony dia ambony ny feonao, ho fisaoranao an'Andriamanitra, satria tianao izy matoa nataon'Andre an'izany teny zany ianao. Ary tsy vitan'izay fa nitominy ianao androany manao fifonana sy fibebahana, fa zao nambarako aminareo, amela iloko anareo Andriamanitra, amela mifatsonareo izy. Ekena any an-danitra teniko izay, amarinina any an-danitra teniko izay. Samy mivavaka misaotra ary manao fifonana eo anatrehan'ny Tompo. Toy izy mivavaka tsika rehetra
toizo ary ataovy amin'ny fonao manontolo le izy toizy ihany samy vavaka araka zany fanetana sy famporisiana ataoko zany itsika rehetra misoran'Andriamanitra ianao ho iaho fa nandre an'izany afatra izany a ary manao fa fifonana raha nisandreo olona zay tsy nino na hoe ndrorosaina na nylona ny teny nataon'Andriamanitra na ihany koa nandray ny tenanao ho tsy manana fanentenana intsony ny andray fahasoavana amin'ity faraparan-taona ity manao fa fifonana manao fa fibebahana fa zao ny teniko amela ny eloko rehetra Andriamanitra amela ny eloko rehetra Andriamanitra halleluia halleluia anao zavatra lehibe tokoa ianao Andriamanitra anao zavatra lehibe tokoa ianao isy famonjena mahagaga ho ataonao ho anay fiangonana satria efa niteny an'izany ianao hoe aza matahotra fa momba anao aho hoe aza merikerika foana fa zao ny Andriamanitra aho mampahiranao sady mamonjy anao aho mitatanao mitanakavana amin'ny famarinako aho halleluia halleluia anamarina izany tokoa ianao Andriamanitra amin'izao faraparan'ny taona izao halleluia misatranao Andriamanitro faleibe misatranao Andriamanitro faleibe misatranao Jesosy Jesosy tompo magaga ianao magaga misatranao Jesosy tompo magaga ianao misatranao fanahy masina mahery ianao dia angatako ianareo ametraka ny taninareo eo amin'ny fonareo dia akimpimasinareo a fa hivavako anareo aho amin'ny anaran'i Jesosy tsy maintsy resy io fa valim-panao sakatsakana io fa tsika rehetra dia mendrika nahita ny voninahitry'Andriamanitra amin'ity taona ity tompo mivavaka aminao aho amin'ny anaran'i Jesosy mamindra fo amin'izao fiangonana ray manontolo zao ianao aoka amela eloka azo reo ianao
no Jesosy zanakao izay efa maty nitondra amin'ny fahotanay teo ambony azo fijaliana sy efa nandatsaka ny rany ho famelana ny eloka rehetra no Jesosy izay efa nalevina natsaka ny tamin'ny maty ary indrindrindrindra no izy nasatra ny tanaka avananao ka mifona ho anay ankehitriny efa lobava Jesosy fa mihaino azy ianao raha eo ka dia ho tanteraka aminay ny famindraponao sy ny famelan-keloka androany amin'ny anaran'i Jesosy tonoloko fa mendrika ho vonjena ity fiangonana ity mendrika ny anehoany voninahitra izy atoato ka marana taona ho mba hampandresena tokoa ny rehetra ary azo famatsiana na ara-bola na ara-pitaovana mirakila aminay zany Andriamanitra ary miandrina zany ho tanteraka izahay ko amin'ny anaran'i Jesosy mandidy ny fanaratsy mpanao sakanao ilay fanaratsy mpanao sakana miala amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny anaran'i Jesosy lasa nareo mandeha maty programma ny devoly fanaratsy mpanao sakana fa zao fiangonana izao dia natao andray zava-tsy ny lanitra melony amaranana ny taona amin'ny anaran'i Jesosy natao andray ty fiangonana ity miala mpanao sakana miala tanteraka resena amin'ny anaran'i Jesosy tompo mbola mafisiko ny tsodrano zay efa tsofoko rano ndretondreto ho tanterako ny fiainany zato isanjato zany tsodrano zany reo teny marobe efa navotsotro mbola tononko hatrany an-trano ho tanteraka amin'retondreta olo zany rehetrarehetra zany andray ty fiangonanao ty andray amin'ny fomba magaga andray amin'ny fomba tsy takatra ny saina ary efa afaka ny rano Jesosy le raha nalatsaka famelana ny eloka rehetra ho fandresena mihesinezina ho anay misaotra tompo misaotra amen mbola ratsika teka zany fisaoran'izany raha mbola misy mafimafy kokoa dia ataovy any Jesosy tia anay momba anay mandrakizay satsy zany ve alleluia melony rosotsika amin'ny fandarana manaraka rehefa aveo dia andao mbola anao hira anankiray alosika mpitsanganana tena hira ifaliana hiravona satria nahoana satria ny Andriamanitra marina ary matoky amin'ny tena loka mivavana ary tsisy ho tanteraka reniteny reny alefary ry mpitarika tena idera tokoa sika tena mevonatra an'Andriamanitra Sakana, vai fazia, eu mandei que vai mais, pandesi tudo por um país. Vai falar no pega mawe, vai falar no pega mawe. Azama da ujafa izubanawa, azama da ujafa izubanawa. Vai falar no pega mawe, vai falar no pega mawe.
samy makatoerany tompoko dia andeontsika roso amin'ny fitondrana ny fanatitra ho anareo moa zay anao mpafolokarena asa misy tsy anao ve anareo misy tena tsy sananao mihitsy hatramin'izay ve mijoroa manaova asa mba isan'ny olona mirorosainy sy matahotra miakatony ten'Andriamanitra ianao asana dia voly daholo zany ka iroso amin'izay zany tsika dia mbola hitarika atsika hiterany tompo ihany a reto namantsika reto manoso tompoko zay tondra ny mpafolokarena rehefa aveo tataza manokana ny fanatitra Siatakalo kwa gizani
farany etsika sanao hatramin'ny farany tsy atantaroko an'izany za tsy hosoloko tenony hatramin'ny farany etsika sanao hatramin'ny farany hatramin'ny farany etsika sanao hatramin'ny farany hatramin'ny farany etsika sanao hatramin'ny farany. Andriamanitra rahanay izay ny an-danitro misaotra anao zahay noho ny fitiavana lehibe izay fanitiavanao anay. Tsy namelanay ho rery tokoa ianao mandrika ankehitriny na dia teo aza ny fiainana nany hitanao teo aminay fa teo foana ianao niaraka tamin'ny foana ianao ka dia misaotra Andriamanitra. Ko ankehitriny reto io zahay manamafy ny falorana ny tenanay ny mombana rehetra ho anao hatramin'ny farany ho anao hatramin'ny farany sanatria tsy emotra tsy verin-dalana izany zahay ka dia misaotra Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy amen. Dao mbola hitehaka ho an'ny Tompo isika. Alleluia. Vavakantsika. Ry Tompoandriamanitra rahanay vita somatsara ny fotoam-pivavahana tamin'ity andro androany ity noho ny fitondranao sy fitantananao. Ko ankehitriny ndreto io zahay miaraka misaotra miaraka miondrika sady mamia voninahitra anao no ny fitahianao anay androany. Ko dia ody zahay ody amin'ny fandresena miezinyezina satria fa novatsianao ara-panahy ka dia andray fahasoavana izay atoato amin'ny herinandro ity. Aperika ampilatanao ny fiainanay androany sy fiainanay amin'ny taona vaovao iny amin'ny anaran'i Jesosy amen. Mirafitsika tompoko.